oram-ponina ambany voly mifandray amin'ny kandida Adjondriana Narvelo nefa fahazaran'ity farany mijery ny tontolon'izy ireo. Teto Madiala na dia teo aza ny ara-tsy miandro tsy nasakana ny feonandrotoda teto. Ity commune ambanivohitra ity izay iray amin'ireo commune nanomboan'ny kandida Ady Vavaasa fony izy mbola Prime Ministre lefitra. Nahitatomady tamin'izay zavatra nangatahana taminao ahatragno lampy ahatragno mito ahatragno kianja drakefiny soanirina ahatragno amin'ireo ekotorisma ahatrato amin'ity lycée ity misy ny fohezaka misy ny lavitrezaka misy izay rehetra nampahatenany monsieur le député de zay trafikenao memahery fa zao aza ro ny resaka taminy taigny lampy fa mila lycée tato efitragno ny lycée ato Marivato atia tonga de tonga avy ambositra agnao amin'ny zoma de igny afaka herignandro igny de tonga hady fototra tonga de izy ka ny fahitana ny fomba fiasany tonga de pan ka dia sa olava resaka koa na olava teny tenanay Andriamatoa filoha fa ny tsara pahafantarina amintsika angamba de ny fanaitanana antsika rehetra hifidy kabary fampiresana ny malagasy fanaitanana ny rehetra iara-iainga hanafitra ny firenena no nataon'ny kandida Adzo. Ity kandida ity izay mijoro amin'ny fampiresam-pirenena hatrany manoloana ireo faninjehana samihafa ataon'ny mpifaninana aminy izay efa nisy nandalo taty amin'ity faritra ity ihany koa. Ela loatra ny voaka malagasy no niakitra zavatra tsy mety rehetrarehetra nangataka fanovana isika menakavy nanomboka tany amin'ny fitopolo sy 700 tany tonga ianty ny 324 tsy mety tanteraka mbola zazakely izay nefa nangataka fanovana ny ray aman-dreninay sola aloha ihany zay tia mbola tsy tanteraka foana ny fanovana inona moa ny fanovana dia tavavoaka malagasy dia tsotra ihany mba hitovy ny zanaka malagasy rehetrarehetra mba tsy tompony mangatakatony tsony ary mba tsy anirolona fa mba ho irin'olona amin'izay isika malagasy tsy vaky volo ny ezakitsika ny tolontsika ny tolona ny ray aman-drenitsika kanefa tsy mety tanteraka zany zay no natonga anay marobe ireo nanapa-kevitra mety misy firena politika samihafa mety misy antoko politika samihafa kanefa rehefa nifandinika dia mitovy tanjona ary zay mazava-dehibe dia ny ampandroso an'ity firenentsika ity ary zay no natonga ny hoe malagasy miara-miainga satria rehefa nandinika izahay dia betsaka ny malagasy mitovy jery mitovy fanamby ny mangetaheta ny mba nisony ty fireneny ity ka izay ny rahanay ary zay nanapa-kevitra irotsaka filoham-pirenena betsaka fangatahana nataon'ny député teo betsaka fangatahana nentin'izy ireo omeonareo vato koa izy ireo mba ahafaha mitondra netaetanareo toy ny hanomezanareo vato anay anataterahanay netaetanareo zay hoentin'izy ireo zay no fanamby lehibe eo apetrakitsika nangataka betsaka fangatahana nataonareo teo distrika ny Madiala zany efa vita rehefa lanitsika io ny distrika voalohany tsika tsy mba mifandangalaingy zany zay zavatra nangatanako taminay raha teo ampelantananay fahefana dia efa nitaterahanay daholo nangataka nareo tany Akanjanakefina nangataka nareo tany Ambato Finandrahana nangataka nareo tany Manandrina nangataka nareo tany Mito nangataka nareo tany Fandrina nangataka ny teto Marosoa nitaterahanay fa mba zao kosa mba mangataka aminareo kosa zany androany ka ho taterahanareo sa tsy ho taterahanareo satria fitimy famaly ny atsika rehefa mba mangataka ianareo dia niezaka zay satria taty aminay fahefana amin'ny 25 volana oktobra any aminareo ndray fahefana ka dia mba mangataka aminareo izahay arotsay ny vato ny Adzo larana fahaenina fa zay mba hoe fitia mivaly fitika vonina ianareo sa tsy vonina vonina sa tsy vonina zay tena mariky ny fitiavana marina sy fankatiavana amintsika menakavy mazava araka izany fa mampiavaka ity kandida ity manoloana ireo roa amin'ny 30 hafa
mpifaninana aminy ary fantatry ny vahoaka tamin'ireo faritra rehetra nolalovan'ny raha teo izany hatramin'ny fanomboan'ny fampielezan-kevitra dia nefa nanomboany nametraka vavaasa manerana ny Madagasikara. Izy irery ihany koa amin'ireo kandida filoham-pirenena efa nanana andraikitra no nahasay namoaka tamin'ny Mangarahara ny tsipirian'ny fomba ny tantana ny volam-bahoaka ary nandrakitra izany hoe boky mitondra lohateny hoe fito sy dimanjato sy arivo ny tantanana. Ireo rehetra ireo no isan'ny tena naharesy lahatra an'ireo vahoaka rehetra tamin'ny toerana efa nandalovany tamin'izao fampielezan-kevitra izao fa tsy misy ankafony ary madio manoloana ny feon'ny fieritreretany sy manoloana ny vahoaka malagasy tokom-pahefana ity kandida ity. Profo anarivo ny hatrany ny vahoaka ny tonga manotrina azy.